Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy. Misaotra ny Tompo indray tsika mbola nomeny ny tombonandro, tombom-pahafahana. Misaotra azy ny amin'ny famindram-pony sy amin'ny fitiavana. Tonga eto aho hitondra ny sakafom-panahy ho antsika indray, ary tiako ianao aty am-piandohany tena hoe hangetaheta mihitsiny ianao, ataovy anatinao any aloha ny hetaheta hoe Tompo inona teny izay voaketo tena hoe handray ny anjarako aza mety ho diso anjara ianao, aza mety hiala maina ianao, fa handray zavatra ianao ary ampatsiahanao indray ny Tompo amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny teniny. Fa mialohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra dia ndaontsika hivavaka tsara tsika metraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'ny Tompo ary indrindra ihany koa fa ny teny izay hoentiko tsy teniko ity, za tsy manana teny hoentina amintsika fa Jesosy no manana teny, fa za teo fitaovana fotsiny ihany ampitan'izany teny izany. Ka mialohan'izany dia andao ary tsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelatanany, ny teny ihany koa, ary ny fanahy masina indray no hiteny eto, tena hoe tsy izao ny teny eto fa ny fanahy masin'ny Tompo indray no hiteny amiko sy aminao. Amen. Halleluja. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola faly misaotra anao indray izay, raha mbola nomenao zao anio izao indray. Misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindram-ponao, mbola maty izao anay Jesosy. Mbola tsy maty fo amanay izay fa mbola nomenao ny amin'ity androany ity indray. Tonga eto indray izay Jesosy ny haino ny afatrao nefa mialohan'izany dia mamindrafo amiko tanteraka ianao Jesosy, ary mamelaha ny heloko amin'izay rehetra tsy famendrehana nataoko teo anatrehanao. Mialohany hitondrako ny teninao, diovy ho afakeloko sasao madio afa-pahotana, ary aoka Tompo ianao indray no hiteny eto androany. Ny fananao masinao indray no ilaiko hanindry ny lelako toy ny lela efa mahay amin'ity androany ity. Ianao indray Tompo no hanokatra ny masom-panahy tsiraray avy ihany koa. Izay Jesosy mbola omenao ny anio, ary izay manam-pofinaina ny mbola misy fanantenana. Ka mino Tompo fa amohana indray ianao amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny teninao. Apetrako am-pelatananao ny fotoana rehetra sy izay rehetra ho atao eto, indrindra ny teninao Tompo, teninao ty fa tsy teniko, ary ianao ny asa eto. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ny raha sina lohevitra moa zany ny teny izay hoentina eto androany dia hoe fotoana zao hanangananao izay rehetra maty teo amin'ny fiainany. Fotoana zao fananganana ny fahafatesana rehetra teo amin'ny fiainanao amin'ny tontolom-panahintsika, amin'ny tontolom-panahy. Ary ndao ary tsika hoentiko ato amin'ny John toko faraka amby 10 efa teny efa diso hainao loatra angamba amin'ny fahandroany ny Tompo anome révélation vaovao anao, tena hoe ataovana any am-pona ho anja hoe anome zava-baovao indray ianao Tompo amin'ny alalan'ny teninao. John toko faraka amby 10 dia andin'ny 20 ka hatramin'ny 7 dia mitsambikiny ary amin'ny 7:30 sy 7:30 dia mitsambikina 8:30 5:70 dia makany amin'ny apokalipsy tsika rehefa vita izay. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. John toko faraka amby 10 andininy 20. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Marta raha nandrefa maty raha nandrefa tamy Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona angatahako amin'ny anaran'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra
anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra ilay tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Dia mandingana antsika ery amin'ny telo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy noho nahita azy ny tomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no andevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy ny tomany. Dia hoy ny jiosy, akory ity abeny fitiavana azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho hafaty andra lehilahy ity? Dia toizatsika ziska amin'ny 45. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy ary zohy izany, sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta, anabavy ny maty taminy, Tompoko, maimbo izy izao fa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raio, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinoana fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehepatiny tanany sy ny tongony sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, fa hao izy ka avelao handeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny marika nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza tamin'izay nataony. Amen. Somary lavalava ny teny fa mino fa indray zavatra nao ao anatin'izay. Araka izay teny voalaza teo zay dia ity moa dia tantara nananganan'i Jesosy any Lazarosy izay efa maty. Araka ny teniko tery ambony tery hoe, fotoana zao anangananao zay rehetra maty teo amin'ny fiainanao. Hitatsika tsara moa fa i Lazarosy dia natsangany Jesosy tamin'ny maty. Raha miresaka fahafatesana izany tsika dia miresaka hoe faharatsiny. Misy faharatsina ao, ratsy. Ny maty angambany tsy ahita maty tsika hoe tena mbola ambote. Fa io foan'ny olona anankiray maty dia tena efa misy fiovany. Ary miemiova. Dia miverina milaina mironana atsika indray. Zany hoe zavatra maty zay zany be da be ny zavatra finosiny ao. Misy fofona ao, misy faharatsiana ao, misy fiovana ao, misy deforme mihitsiny ao. Ka teto raha ny vakiteny vakina teo dia Marta nandrefa tamin'i Jesosy.
dia nandeha nitsena azy. Ary tany anatin'ny Marta tany zany tena efa nisy finoana, nisy fanantenana. Izay Jesosy fandeha hitsena azy. Noho ny inona? Noho ny amin'ilay anadahany izay maty. Dia niteny monka izy hoe, ary hoy Marta tamin'i Jesosy hoy, Tompoko, raha teo anao dia tsy maty ny anandahako. Na dia teo ara zay fitenena izay dia izy ihany nefa namaly hoe nefa inoko fa na dia ankehitriny izao ara ozy izy. Na inona ny inona angatahako amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Dia hoy Jesosy hoe hitsangana ny anadahinao. Hitsangana ny anadahinao. Inona le zavatra efa maty taminao? Inona ny zavatra efa maty tamiko sy taminao amin'izao andro izao? Be da be ny zavatra maty. Be da be. Fa zao mbola eo Jesosy, mbola eo ny Tompo hanangana indray. Hatsangana Jesosy indray ny zavatra rehetra maty taminao tao manomboka amin'ity androany ity. Raha nanangana ny anadahy maty izy dia mbola hanangana an'izay rehetra fahafatesana any aminao. Ara-panahy eto no lazaiko. Fotoana izao tena hoe maro ny maty ara-panahy. Misy zavatra maty, misy zavatra simba, misy fofona. Raha ny aintsika dia niteny tery hoe, raha niteny Jesosy hoe vahao, aiza ny fasana? Vahao, osy maimbo. Tompoka efa maimbo satria efa ela izy. Dia sy ny tompo hoe voay. Inona le zavatra efa niotritra, efa maimbo, mety hoe na ianao ara ny hoe melatra. Fa zao amin'ity androany ity, ho velomin'ny Tompo indray izay rehetra maty. Ho velomin'ny Tompo indray izay rehetra maty. Amin'ny tontolom-panahy no resahako eto, satria izao tena fotoana maro ny fahafatesana ara-panahy amin'izao fotoana izao. Amiko sy aminao. Izaho voalohany mandray ny teny. Dia anjaranao no andray na tsy andray, fa ny Tompo eto dia te hanangana indray izay rehetra maty teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, indrindra eo amin'ny fanomponana azy. Ozy izy Jesosy hoe izao ny fananganana, ny maty sy ny fiainana. Raha misy izany ny fahafatesana, isy ny fiainana, isy ny fitsanganana. Raha maty ianao, nisy zavatra maty mihitsy amin'ny tontolom-panahitsika, tsy isy ny fananganan'ny Tompo an'izany. Rambino ianao. Ozy ianao hoe Jesosy, zaho tato ato izay tena hoe nisy zavatra maty taty amiko taty. Androany Jesosy tsy anaiky afa-hatsangana indray, velomo indray izay Tompo amiko sy aminao ny teny ravavy malalisany. Fotoana izao misy ny fahafatesana, misy ny fitsanganana, misy ny fiandohana, misy ny fiafarana. Matetika Jesosy dia tena hoe ny teny hoe izaho izy ny fananganana ny maty sy fiaina. Amin'ny Jesosy irery ihany tokoa no misy ny fiainana. Amin'ny Jesosy irery ihany tokoa no misy ny fiainana. Dia tery ambany tery, vonto dia vonto. Ary Jesosy ozy rehefa nahita azy nitomany sy ny jiosy izay nanaraka azy dia nitomany koa. Dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Tadidio ry havana, fa Jesosy ange mitomany mahita zavatra maty eo amintsika. Izy Jesosy ane malahelo mahita zavatra maty eo amintsika.
tiany Jesosy tsika ho velona mandrakariva ny ara-panahintsika. Teto Lazarosy ilay natsanga ny tompo, fa am'izao izao sy ianao indray izay fahafatesana rehetra amiko sy aminao amin'ny ara-panahy no atsangan'i Jesosy indray, satria ilay Jesosy nanangana ny Lazarosy tamantiny mbola hamanangana sy ianao amin'izao andro izao. Lazarosy efa tsy eo intsony, fa izao sy ianao ny eto fahafatesana ara-panahy. Fonto de fonto izy ny fonto de nitomany izy, Jesosy nitomany. Hitantsika izany zany no nahitana ny Jesosy hoe nitomany zany, Jesosy nitomany. Tena mbola mitomany Jesosy amin'izao raha izao sy ianao no tena hoe misy fahafatesana ara-panahy. Tomany izy, tomany izy, satria izany fahafatesana izany de zavatra ratsy, satria mifaharatsiana daholo no ao. Fa zao nahita ny jiosy ny rehetrarehetra nitomany izy de vonto ny fanahiny. Ary te tsampany olona hoe akory izy ny habeny eo amin'ny 9:3 zany. Akory ity habeny fitiavany azy. Akory ny habeny fitiavany Jesosy azy ianao. Tsy ho avelan'i Jesosy ho matimaty izao sy ianao, fa te hamelona antsika indraina izy. Te hamelona antsika indray izy. Hitanao tsara raha nanomboka tamin'ny 9:20 tery, i Marta nandrefa tamy izy de lasa izy nijena azy. Zany hoe mila action amiko aminao Jesosy, fa te hanangananao indray izy, te hanangananao indray izy, manatona azy, tia indray azy Jesosy atsangano ny zavatra matimaty teo amin'ny fiainao, teo amin'ny fanimpoko anao, amiko sy aminao ny teny. Dia vonto ny fanahiny Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Vonto fanahy zany tena hoe torotoro ontsy ato izy tafatomany. Esory ny vato hoy Marta, maimbo izao fa efa aferana izay, efa trantro zany zay, maimbo izao, esory ny vato. Indraindray tompo te hanala zavatra amintsika fa itsika ny mbola mitazona azy. Indraindray tompo te hanafaka atsika fa itsika ny mbola mifikitra. Indraindray tompo te hanangana atsika fa itsika ny mbola tsy mety. Teto tompo de niteny hoe esory izy ny vato, de hoy Marta maimbo izy rehefa herana izay. De hoy Jesosy efa tsy voalazako ve ozy fa zany fananganana amaty, efa tsy voalazako ve fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mino ve ianao amin'ity androany ity? Mino ve ianao apetrao any am-ponao ny finoana fa hoe raha mino ianao de ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Raha mino ianao de hanangananao indray ny tompo, hanangana zay rehetra matimaty aminao indray ny tompo amin'ity androany ity, amiko sy aminao. Raha mino ianao mitaky finoana Jesosy, mitaky finoana nge izy de fe dia nanandratra amin'ny masiny Jesosy. Ary ny tompo de niteny hoe fantatro ianao Andriamanitra fa miaino aho izy, fantatro. Fa noho ny am'ireto ny vahoaka mitsangana manodidina rehetra zany de te ho lazaiko
mba hinoany fa ianao no naniraka. Fantany tompo anie, fantany tompo zavatra mety hoe mahamatymaty anao io, fa te hanangana anao ny tompo ary te hampijoro anao meo amin'ny manodidina eo amin'izay toerana misy anao. Dia inona anjangana ny Lazarosy nivoaka tao am-pasany, mbola miaraka amin'ny fehipaty, amin'ny lambalamba. Naniraka ny tompo hoe esory ireo osy. Ya, te hivoaka ve ianao amin'izay zavatra nahafatesanao ao? Ara-panao ny teneniko eto fa amoakanao amin'io indray ny tompo androany, amoakanao amin'io indray ny tompo androany. Tsy haiko hoe inona, tsy haiko hoe inona le mahafaty anao ao amin'ny tontolom-panahy. Fahafatesana ara-panahy amin'izao dia manitsaka amin'ny kristianina, fa tsy amin'ny jentilisa, amin'ny kristianina. Ka zao amin'ity androany ity indray ny tompo te hanangana anao indray, te hanala ny fatopatotra rehetra, ho ravo, hiala. Raha nanangana ny Lazarosy izy tamin'izay, mbola Andriamanitra nanangana ny Lazarosy, hanangana anao indray, hanangana anao indray amin'izay rehetra fahafatesana. Eny fa na dia efa maimboarana ho atsanga ny tompo indray, satria raha mino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Fa hitsangana ianao, handeha indray ianao, hifoha indray ianao, hiala amin'izay rehetra fahafatesana na matipatitra rehetra tany amin'ity androany ity. Mino ve ianao? Fotoana izao mbola fotoana mety izao, fa saorapito izao tara. Manaitra antsika indray ny tompo androany, manaitra antsika indray ny tompo androany. Amaranako azy, ndaontsika ho any amin'ny Apocalypse. Apocalypse 21. Apocalypse 21 4. Vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitaraina na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa matoky sy marina ireo tenindreo. Amen. Ray Marta sy ny jiosy rehetra ny tomany noho n'ilay nahafatesan'ny Lazarosy anatany. Nisy faharariana tao, nisy faharariana tao. Rany ara-panahinao no maty, Jesosy mitomany. Ianao mety tsy hatsampa, ary mety tsampanao ihany koa, fa Jesosy tsaroa fa mitomany izy. Satria tiantsika hiala amin'io, tsy toetra amin'io. Mba izy ekeny milaza fa zao sisy ny fananganana maty sy ny fiainana, ka tiany zao sy ianao hanana ilay fiainana. Ka raha fa izay fiainana izay no hiainantsika, dia zao araka ny teny teo hoe ary fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa lasa ny zavatra taloha.
fa lasa ny zavatra taloha, tsy hisy intsony zany, ny fean'izany dia izao. Tsy hisy fahafatesana intsony anie. Fiainana mandrakizay ny ho any amin'ny Tompo. Fiainana mandrakizay. Fotoana mety izao anamboarantsika ny fiainam-panahintsika. Fotoana mety izao hitsanganantsika indray, ialahantsika amin'izay fahafatesana, endrika fahafatesana ara-panahy rehetra. Fotoana mety izao manaitra antsika indray ny Tompo androany. Tsy haiko fa mety tena hoe maro, ary tsy hanamaro tenintsika eo anatrehan'ny Tompo, fa izao sianao mihitsy ny mety misy fahafatesana ara-panahy. Fa izao androany Tompo hanangana antsika indray, satria izy ilay te hanome fiaina ho azy ho anao. Amen. Ary rehefa izay fiaina izay dia araka ny voalazan'io apokalipsy io, tsisy fanahintainana intsony, tsisy fitomaniana intsony. Ary hoy izy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana, indro avaoziko ny zavatra rehetra hozy izy. Soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Amen. Avaozy ny Tompo indray izao sianao androany. Mahatoky sy marina ny teny, hiala amin'izay rehetra fahafatesana ara-panahy. Amen. Misaotra ny Tompontsika tamin'ny teny nomeny sy nomeny anao. Mino aho fa namohanao indray izay teny izay. Manomboka eto ianao dia ndana, tsy ianao Tompo, manatona ny Tompo izao sianao hoe Tompo tena hoe hatsangano indray fa nisy zavatra matimaty tato amiko, hatsangano indray amin'ity androany ity, fa hanangananao izy tahaka ny nananganany an'i Lazarosy. No hanangananao indray amin'ity androany ity, dao tsika hivavaka. Haleloia. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao indray izay tamin'ny teny nomenao anay tamin'ity androany ity. Misaotra tamin'ny fotoana, misaotra tamin'ny fahafahana. Jesosy tsambako fa maro ny zavatra mety maty aminay tsiraray avy, amin'ny tontolo fanahy, amin'ity androany ity indray. Niza anantona anao Jesosy tahaka ny nanatona Martanao fa reny hoe indro ianao fa ho avy. Dia ho atsanganao indray izay. Atsanganao indray izay. Anantona anao izay amin'izay rehetra matimaty rehetra tianao izay Tompo. Atsangano indray izay. Atsangano indray ny fiainam-panahinay Jesosy. Azao tena fotoana mahatonga ny kristianina matimaty amin'ny tontolo fanahy. Mino aho Tompo fa ianao no ampitombo ny teny rehetra hipahaka any ambony tsiraray avy. Misaotra Jesosy tamin'ny teny nomenao. Misaotra fa nampatsiahanay indray ianao ka amin'ity androany ity, manomboka amin'ity androany ity, anantona anao izay. Atsangano indray izay rehetra matimaty taminay. Misaotra Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Amen.